temps est venu de partager. Face au virus, la sécurité sanitaire de nos concitoyens exige une action internationale efficace. Nous ne pouvons pas laisser s'effondrer des systèmes de santé, nous ne pouvons pas laisser le virus hors de contrôle sur des territoires entiers. L'apparition de nouveaux variants en témoigne. Notre santé se joue aussi dans les pays les plus pauvres. Nous tous qui sommes aujourd'hui réunis avons travaillé d'arrache-pied pour mettre en place en urgence un outil qui nous permettait de répondre à cette ambition. Aujourd'hui, la communauté internationale décide d'agir concrètement et d'unir ses forces dans un partenariat inédit pour plus d'efficacité. La création donc de cet accélérateur pour lutter contre le Covid-19. Donner à tous accès aux produits de lutte contre le Covid-19, c'était le 24 avril 2020, l'accélérateur ACTA était né. Un an plus tard, nous pouvons être collectivement fiers de ce que nous avons accompli, même si beaucoup reste à faire. 11 milliards de dollars ont été mobilisés, 191 pays ont rejoint le mécanisme d'achat groupé des vaccins, appelé COVAX. Plus de 40 millions de doses de vaccins ont déjà été distribuées dans 114 pays. Mais désormais, il nous faut continuer nos efforts, aller plus vite, plus fort, parce que c'est une guerre de vitesse contre la pandémie. On a 1 personne sur 6 qui a reçu au moins une dose de vaccin en Europe. En Afrique, c'est moins d'1 sur 100. C'est inacceptable. Maintenant, le temps est venu de partager. Nos populations les plus vulnérables sont progressivement couvertes. Et nous allons continuer de recevoir de plus en plus de vaccins. Nous avons largement les moyens d'accélérer notre solidarité qui passe par le don de doses. C'est pourquoi je vous annonce aujourd'hui que la France vient d'envoyer les premières doses destinées à COVAX. Ces doses AstraZeneca s'envolent à l'heure où je vous parle vers l'Afrique de l'Ouest, conformément au mécanisme d'allocation équitable de COVAX. Notre objectif, par ces dons, est de permettre à tous les pays, notamment en Afrique, de vacciner leurs populations les plus prioritaires, en commençant d'ailleurs par les personnels de santé. Il y a ensuite beaucoup d'autres choses, on le sait bien, que nous devons faire. Assurer toute la transparence sur les contrats d'approvisionnement, afin de lutter contre les pratiques commerciales injustes envers les pays les plus vulnérables. Garantir que nous mobilisons toutes les capacités de production de vaccins existantes ou prêtes à être transformées partout dans le monde. Aucun continent ne doit être exclu de la carte de la production. Ensuite, la vaccination est essentielle, mais pour être efficace, elle doit aussi être accompagnée. Elle doit être accompagnée d'abord d'un renforcement de nos capacités de diagnostic et de séquençage, afin de suivre et lutter efficacement contre les variants. La vaccination doit ensuite être accompagnée d'un véritable mouvement structurel de renforcement des systèmes de santé. C'est une priorité centrale à mes yeux, et l'Agence française de développement a d'ores et déjà engagé des montants très conséquents, 1,2 milliard d'euros l'an dernier, et nous venons de valider à nouveau 1 milliard d'euros dédiés à aider les systèmes de santé pour lutter contre la Covid. Nous avons une responsabilité à l'égard du reste du monde. Ja, falemera batsika. Nataoko fananina mihitsy hoe izay intervention an'Andriamatoa Emmanuel Macron zay no nalefako nenoantsika menakavy androany satria maro sika no tsy nahiano anazy io ary io déclaration io na io intervention io na io discours io no milaza sy manaprofo fa efa tamin'ny 20 avril 2020 no 24 avril 2020 no nilancena le allocation équitable non plutôt les ACTA zany hoe le fanampiana spécial ho an'ny Afrika fa toujours dans le cadre ny COVAX. Ary tamin'io discours izy dia niteny samy nahenitsika teo hoe efa misy plusieurs milliers de doses izy nalefa ny Afrique de l'Ouest. Zany hoe le ACTA zany eto spécial l'Afrique ho an'les pays les plus vulnérables na les pays en voie de développement, na en développement plutôt, na les pays dans le cadre des COVAX dia manampy ny Frantsay zany mandefa an'le dozy AstraZeneca nalefa ny Afrique de l'Ouest.
Dia inona amin'ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao? Ny zavatra mitranga dia noho ny fananan'ny Congo, satria Congo zany lasa lavitra be, lasa loha be tamin'ity resaka ACTA sy COVAX ity, ary izy mahay miprofite an'le relation amin'ny Frantsay, izay tsy afenina fa tsara zany ny relation amin'ny Frantsa sy Congo amin'ny manahirana koa manona ny anaran'le rangahy Tshisekedi. Bon, bref, République démocratique du Congo et voilà, Tshisekedi, Félix Tshisekedi, Félix Tshisekedi no filoham-pirenenan'ny République démocratique du Congo, ary mahay miprofite tsara le rangahy zany amin'ny resaka relation miaraka amin'ny Frantsa zany. Dia izy indray amin'izao fotoana izao nandeha hizara ny party-ny dôzy voarainy ho an'ny Afrika sasany. Tsy fantatra moa iza nomena an'io, fa ny tena irina zany raha mba mahazo amin'io ny malagasy. Ny cadre anankiray tena hoe tsara amin'ity zavatra nitenenin'nga Emmanuel Macron ity sy tsara nenona dia hoe à peu près 11 milliards de dollars zany ny vola vao mobilisé depuis le 24 avril 2020. 191 pays no souscrire atao anatin'le izy, fa Madagasikara tsy niditra atao anatin'le izy, zany hoe Madagasikara zany non seulement izy mahantra fa manana filoham-pirenena tena miseho milay, ary rehefa ho faty daholo ny vahoakany, izay izy vao mikoropaka satria efa tratran'ny pression mamaivay. Eritrereto fotsiny fa dans le cadre ny COVAX, araky ny déclaration nataon'Andriamatoa, discours nataon'Andriamatoa Emmanuel Macron teo, dia efa misy 40 millions de doses réparties distribuées sur 114 pays. Mazava ho azy fa mbola tsy ao anatin'izany ihany koa Madagasikara, izay teneniko antsika hoe bon, le Madagasikara antsika ne asiana hoe antsika manana maizy antsika, izay foana manko le tenenina. Metiko io Artemisia io, tsika rery manana ny Artemisia. Azafady tompoko, tsy Madagasikara rery manana ny Artemisia eran'izao tontolo izao, fa misy io amin'ny toerana maromaro. Faharoan'izany, débloqué ny Frantsay 1,2 milliard plus 1 milliard d'euros ho izy dans le cadre ny AFD. Ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra zay nefa tena tsy afeniko anareo fa ny zavatra hita dia hoe 12 millions, 11 millions ho an'ny Madagasikara nomeny la France an'ny Madagasikara. Inona ny dikan'izany? Tsy dia volana ary tsy manga ny lanitra amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara sy la France. Plutôt ny fifandraisan'ny la France amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina, satria anisany voateny atao anatin'ity discours ity ny hoe le izy efa mazava be allocation équitable de COVAX zany, ary indrindra fanaraha-maso amin'ny pratique commerciale injuste, izay mihitsy ny teneniny teo, pratique commerciale injuste hozy izy. Ny tiana tenenina dia zao misy an'ireny le ataon'ry Ilias ireny. Mazava ho azy any amin'ny population vulnérable nefa manambola ny cible an'ry Ilias dia taraiky eo, ary mba une fois le fanjakana mba nanao zavatra juste, fa engany tsisy hoe business ny davaty manga indray ao ambadika io, izay fanapahakevitra izay rehefa tonga le vaccine, fa apatsiahivoka amintsika malagasy foana zany araverimberika eto, fa gratuit maimaimpoana io à partir du moment tsika niditra tao anatin'io le schéma COVAX io sy le ACTA io, dia maimaimpoana na ny testa, maimaimpoana na ny vaccine, na ny voalohany na ny rappel. Ary ny priorité amin'io dia ny efa lehibebe ny antitrantitra zany, dia avy eo ny sembana sy reto manana aretina mavesatra, zay ny priorité ao anatin'izay atao hoe COVAX zay, na le ACTA ihany koa.
Ka tsara ihany ny mahafantatra an'izay mba ahafahan'ny malagasy malala ny droit hoe maimaim-poana mbala tsara zokibe, maimaim-poana ireo vaksiny ireo fa tsy andoavam-bola nata 1 franc aza. Taka nenay zao raha misy firenena ve tena hoe andoavam-bola mihoatra an'izany atao hoe aty Eropa zany, fa tsy mandoa vola izay na ny arianana na manao test ara dia gratuit avokoa. Ka na manao test intelo ianao na inefatra na indimy dia maimaim-poana avokoa. Zay ny amin'iny. Tsara ihany mampatsiahy an'iny matetika manko. Eto dia faharoa miantso ny fitondram-panjakana ary tena appel solennel no ataoko satria problema dia zao, tsy ny zandary rehetra no mihaino Facebook. Angamba ny matonaka any amin'ny zandary ity olona ity dia efa nanomboka mailo ny pôlisy na ministry ny pôlisy hoe ino zany zavatra tsy mety atanareo Tamatavy zany, ary mety efa nasorony ny élément-ny nanakana ny vahoaka tsy verina ny taniny. Za moa zany dia miandro feedback amin'ny ireo vahoaka ireo hoe ino dizy teo miandra hoe nasorona ve ny élément pôlisy sa tsy nasorona. Zay no adiniko ny nanontany azy fa zao ny zavatra fantatra ary zao ny zavatra mitranga, ary reto le antsoavo ho anao Andriamatoa Filoha, eny tsy maninona koa ho anao Andriamatoa Ravatomanga, satria ny zavatra mitranga ho aho raha tena marina tokoa fa tsy miara-miasa aminao Andriamatoa Ravatomanga ity Madame Lala ity, satria ny anaranao no entiny no misolokoloky eran'ny tanàna hoe io tany 128 hectares ao Tamatavy io dia ianao no mividy ary mivarotra an'io ao ambadika. Le conditionnel de rigueur amin'ity zavatra ity, satria izay ny teny entiny ity Madame Lala ity mandeha eran'ny administration ary milaza fa tandrefa taniny Andriamatoa Ravatomanga ity ary io ny parti efa lasangia taloha misy. Zay le izy zany ka miandra ny fitondram-panjakantsika hoe ahoana tokoa re zany hoe milokaloko nareo amin'izany andro fa tsisy tany ny malagasy na 2 metatra carré ara ho alain'ny fanjakana. Ny chauffeur sy ny receveur koa ao anatin'ny tout ce qui est transport zany tsy priorité première l'izy fa après an'ireto le zokiolona sy ny karazany Andriamatoa Andrianambinina. Dia mingavo zany ary manao antsavo ny filoham-pirenena mihitsy, satria ny zavatra mitranga dia zao, plus ny resaka teto momba n'io tany bodon'ny Ramatoa Lala zay marihana fa avy any Antsirabe tompoko. Eny azo ataony hoe manana lova ianao any Tamatavy kanefa ny ohatran'ny mampagaga ihany zany hoe tanin'olona teo dia lasa nanan'ny Ramatoa Lala ny taratasy ary amin'ny anarany ny zavatra, ary gaga daholo ireto mpamboly moa sy ireto olona nonina tamin'io tany io, ka na ny cimetière namboarina tao na ny fiangonana namboarina tao zany dia lasa ny Madame Lala daholo. Mba mahavariana ihany zany zavatra zany re mpitondra fanjakana, ary reto olona nanamasaka n'io tany io zany nanao mise en valeur amin'ny filaza azy inona fotsiny, fa ny zavatra tena hitronanareo mainka dia zao. Lasa indray ty Madame Lala nitory any amin'ny gendarmerie dia convoqué any amin'ny gendarmerie ireto vahoaka madinika. Averiko convoqué any amin'ny gendarmerie any amin'ny groupement ireto vahoaka madinika noho ny fahefana sy ny fitoriana nataon'ity Madame Lala ity, ary nahazo menace mihitsy hoe raha mbola miteniteny nareo miantsantso an'io Fleury io nareo
dia katrainay. Eny efa fantatritsika misy roa mpihavanana amin'ny Andriamatoa Narsona izy, ministry ny Coco Bezarko zany neto, ministry ny aménagement de territoire tamin'ny andron'ny Andriamatoa Erard Rajoelina, ary tsy afenina fa ny resaka tany sy ny karazan-drazana ohatran'io rehefa natao ny fanadihadiana, io anisan'ny nahavaroaka ny Andriamatoa Narsona, tsy ny afaka nefa efa navita betsaka izy tao anatin'ny ekipany Andriamatoa Erard Rajoelina. Antsoavy zany natao hoe mba jereo ny momba n'ity Madame Laly ity fa aza ela fotoana fa manjary lasa ohatran'ny hoe ay ve zany ity Madame Laly ity ny Nicole be aminareo e, ay ve ity Madame Laly ity ny Claudine e, asa tadidinareo tamin'izany andro koa, ay ity reto fianakaviany reto ny Razakaran'ry isaky misy fitondrana zany de tsy maintsy misy karazan'olona petit mais grand intouchable ohatran'ireny, zany hoe mpanao ny basse besogne zany, opération maimbo ohatran'ry lala itony, ka malasa saina ihany Andriamatoa filoha, Andriamatoa Andry Rajoelina ny zavatra mitranga tahaka an'izany. Tsy maninona efa tsy miteny ny malagasy ary raiky tahotra tanteraka momba ny Vany, raiky tahotra tanteraka ny malagasy ary namenomenina toninina ary amin'ny resaka letsia, amin'ny resaka marché sy ny karazany, lasa nareo menakavy daholo, ary indrindra fa ity bras droit-nao akaiky anao ity dia ampimamba daholo ny zavatra rehetra, ka eo indrindra sika Andriamatoa filoha, Andriamatoa Andry Rajoelina, tanao fa tsy dia matetika miantso anao filoha fa ity zavatra ity ny etsonanao ary ny lazainanao fanondroana, satria raha tao anatin'ny 10 andro aho zao dia efa in-telo aho zao nanao antsoavo momba n'ity zavatra ity. Misy amin'ireo olona ireo dia tena mivavaka ao anatin'ny Ramadany tanteraka tompoko, ary fantatritsika ihany ny fanontona an'Andriamanitra ho an'ireo mpino silamo ireo, tafiditra ao anatin'le fidiana ao amin'ny moské mandritra ny 10 andro zareo ka na inona zavatra mitranga ivelan'ny fiainana ao anatin'ny moské mifandraisana amin'ny Allah dia tsy ho azonao mihitsy ireo olon'ireo ary tsy hivoaka ao izy, satria ilay Andriamanitra tokoa ny zava-dehibe. Dikan'izay zany mety ho romotra ny gendarmerie, mety hanao lasa indray ny tsahoanao hoe nafenina tao anaty moské le olona ratsy dia andeha ho samborina, satria kapabla an'izany ity Madame Laly ity, ary ny fisamborana amin'ny malagasy dia tena hoe tsisy varany, tena hoe tsisy limitiny zany fa tsy hoe tsisy varany amin'ity ramatoa ity. Boky io fangalana tany io, arsenal prophétique izy io. Inona arsenal prophétique amin'io insamy. Ka zay zany asy antso faharoa fanotelona androany ho atao amin'ny fitondram-panjakana hoe ny Bianco ny afaka miditra hoe avaiza marina ny source ny harena tapoka n'ity ramatoa ity, ary afaka manao enquête parallèle, fa za aloha mino fa raha ity le hoe doléance ao amin'ny présidence ity no manday an'ity resaka ity dia eo ihany efa mihidy ny afera, satria mba fantatra ihany koa le olona mikarakara an'izany zavatra zany hoe vulnérable ve izy amin'ny resaka corruption sa tsy. Zay ny amin'iny. Andefa hira fiarabana kely tsika ho antsika menakavy dia anomboka tsika amin'ny adihevitra amin'ny vetikevitra momba ny prime ministre fantôme ny volamena ary ny fihetsiky ny ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy tamin'ny lahady iny. Dahoara.
Merci, Maman Blindé. Merci, Maman Blindé aussi. Bon. Resaka momba ny hoe tema fantaonantsika dia ilay fihetsika lalatina ara-kotondrazafy ary ny hoe volamena any Afrique du Sud. Ny fihetsiky ramatoa lalatina ara-kotondrazafy no hidirantsika voalohany satria alao ny vehivavy mandeha aloha fa ny ambiny ho an'ny lehilahy. Izao ilay izy samby malala ny olona rehetra mifanakaiky amin'ny na ny fandray amin'ny lalatina ara-kotondrazafy zany fa izy dia tsy alezy raha ohatra samy midradraka ao anaty arina na samy mikadradraka ao an-dakozia dia satria maro ny mikadradraka ao an-dakozia, maro ny dradraka ao anaty arina rehefa ilay avy any Manjanga iny, fa lalatina ara-kotondrazafy ao anatin'izany mikadradraka sy izany midradraka izany dia tsy maintsy izy misefo quelle que soit la manière. Manana raha fiteny zany hoe leadership débordé na débordant ary le izy zany raha ohatra hoe entiny amin'ny zavatra pozitif ilay izy fa tsy amin'ny alalan'ny fanimbana dia tena tokony havita zavatra be ilay zazavavy
Fa ny problema noho izay leadership mandeha any amin'ny mifandraindray any amin'ny resaka machiavélisme sy leadership anaovana vengeance sy fihetsiketsehana ho amin'ny hafa dia lasa mivadika vinaigre ohatran'ireny zavatra miseho reny. Tsy handray an'le lafiny hoe ny zavatra ohatran'ireny manko dia ny filazan'ny malagasy azy hoe tsy mino akory le Andry Rajoelina entin'ny vehivavy amin'ny sangany. Izay kosa aloha dia marina, tena marina izay hoe ny faiblesse n'Andriamatoa Andry Rajoelina dia ny vehivavy. Ny vehivavy no faiblesseny satria raha ohatra fotsiny hoe jerena ny histoire psychologique ny Andry Rajoelina, tsara mba fantatra ihany manko zany ary tokony mba hita ihany zany psychologico-familial zany raha zay ny hitenenana azy dia Andriamatoa Andry Rajoelina dia plutôt mifandona matetika amin'ny rainy, amin'ny zavatra maro samihafa. Tsy tantara fotsiny ohatra hoe ny resaka ditraditran'nga colonel, fihodinkodinan'nga colonel ao anatin'ny fiainana amin'ny mahalehilahy ohatran'izany. Hany ka akaiky ny Andry Rajoelina kokoa ny mamany. Izy koa moa lahatokana raha teo, marina fa niara-nitaizana tamin'ny Liva izy. Fa na i Liva koa raha ny lasa vavivavy saina zany, vavivavy fihetsika zany Liva, noho n'le influence sy le monden'le vehivavy nanodidina tamin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina, zany hoe ireto anabaviny sy ny mamany. Ka raha ohatra isika zany ny resaka ny momba ny Andry Rajoelina amin'ny fifandraisana amin'ny vehivavy dia io ny faiblesseny io. Le faiblesseny tsy voatery hoe sexuel, non, tsy voatery hoe mankany amin'ny sexe, fa zany aloha tsy ferana mazava ho azy, tsy ferana zany satria ny vodi-tsobika raha manana tandrify, indrindrindrindra moa ry lalatiany ireny mahay miagrise olona tsara mihitsy. Tadidiko ny tenin'ny Ngiaramboly zay hoe tonga eo miborako eny izy dia manao mini-jupe be, fo kely ary ampiderainy ihany entana ozy. Olon-dehibe tsika mifampiresaka eto, tsy maintsy lazainy zany satria raha teritery amin'izany ny saintsika malagasy dia ho tery mandrakizay tsika ary tsy hisokatra mihitsy fa an'izay tsy mataty afaka miala izy, tsy mihaino aloha mandritry minitra vitsivitsy fa izay le ramatoa resahana. Tonga eo izy mini-jupe be ary mampiseho ny tsy tokony aseho ny entana ozy izy ary mialatsy nefa le entana ozy izy Ngiarambola tsy dia mety amiko loatra satria tsy any amin'le eritreretiko. Zany hoe c'est une dame qui est capable de tout zany, mais surtout amin'ny resaka hoe non, plutôt lalatina zany par rapport amin'ny Andry Rajoelina, mahay miagrise be izy ary rehefa jerentsika manodidina ny Andry Rajoelina dia vehivavy mitovitovy taona aminy eo na zandriny kely no maro an'izao. Normal be raha tsy tamana ramatoa Lila Andriambalo satria tena relation purement professionnel ny relation an'Andriamatoa Andry Rajoelina sy Lila Andriambalo. Na dia mieritreritra ary ramatoa Lila hoe zanaka tokony ampiana ity tanora ity dia tsy nantery izay zavatra ary tsy nipetraka izay satria tsy mitovy ny relation purement professionnel sy ny relation un peu débridée amina zavatra hafa amin'izay zavatra izay. Ka Andriamatoa Andry Rajoelina no resahantsika eto hoe mora voaravoravo ny tsy fakam-panahy akory, fa tsy ferana ho aho le fakam-panahy
fa hainy ny vehivavy ary fantatry ny vehivavy fa ny faiblesse-ny Andriamatoa Andry Rajoelina dia ny vehivavy. Fantatry ny vehivavy zany ary indrindraindrindra fa Ramatoa Lalatiana dia tsy afenona fa manam-pahaizana Lalatiana. Anisan'ny vehivavy mahay izy ao anatin'ny gouvernement io ary tonga dia tsapany hoe ty Andry Rajoelina ity azoko manipulena ary azoko dominena. Azo manipulena tsara Andry Rajoelina satria fantatry Lalatiana daholo ny secret an'iny élection 2018-2019 iny jusqu'au moindre détail parce qu'elle était dans le cœur du système. Lalatiana indray tsy hoe promotion canapé amin'ny Andry Rajoelina satria fantatro ny tipatipa ny vehivavy tiany Andry Rajoelina fa plutôt olon-kafa raha izay no tianao hoe misy olona zao tononiko ny anarany tena hoe interdite de palais mihitsy satria tsy matin'ny madame Mialy lolo io député io dia interdit de palais surtout rehefa ao Ramatoa Mialy ka fantatra Lalatiana tsara mihitsy hoe azoko manipulena ity satria ny zavatra tena atahorany Andry Rajoelina dia mivoaka eny amin'ny publika ny secret-any ary efa natao Lalatiana nefa zany tamin'ny androny tetezamita ary tsy zakany Andriamatoa Andry Rajoelina mihitsy zay zavatra niseho zay ary indrindraindrindra fa Andriamatoa Andry Rajoelina dia tsy manana olona intsony miaro azy amin'ny resaka communication, mahay miaro azy ohatran'ny fiarovana nataony Andriamatoa feu Maurice Tsiavonana tamin'izany andro satria tsy afenona fa Maurice Tsiavonana amin'ny maha-mpanao gazety azy anisan'ny mpanao gazety chevronné ary mahay miaro sy mahay manapotika ihany koa izy raha ohatra misy olona tiana hopitehana ny imaziny fa plus ny Maurice Tsiavonana dia zao miaraka aminy ny faritra iva ary izay ihany koa no tena atahorany Andry Rajoelina ny hiaro-fidy Ramanandray be satria ny faritra iva dia mifandray akaiky amin'ireny tovolahy na mpanao gazety takan'ny hiaro-fidy Ramanandray be ireny. Ohatra fotsiny zao sahako miteny anareo fa tsy vitan'ny Lola ary tsy sahan'ny Lola raha somary mihitsy ny andeha hamoaka an'izany hiaro-fidy Ramanandray be ery amin'ny la gazety zany satria ny antony dia zao mety tsy tafita akory zany Lola zany na nexiste teo amin'ny sehatra ny ara économique akory raha tsy nisy an'izany Maurice Tsiavonana zany. Ny tiako lazaina dia Andry Rajoelina dia azony Lalatiana raha kotondrasafy tsy izy irery no manana an'izay emprise zay amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina fa mbola misy an'ilay anankiray koa hoe Rina Rakotomanga ihany koa manana an'izay izy ary ny problema ao ary ny tena olana lehibe dia mahafantatra ny secret jusqu'au moindre détail ireo vehivavy ireo. Hany ka sarotra amin'Andriamatoa Andry Rajoelina ny hanilika azy miravavy ireo sauf miracle hoe manaiky andeha alefa ho ambassadeur na ho ambassadrice izy roa ireo na ndray andeha hiasa any amin'ny consulat any Marseille na any Ethiopie na ohatran'izany zay zavatra hafa izay fa nday statut an'ambassadeur moa zany satria hoe ministre izy ka izao le zavatra fandehany inona no tena tiany ny problema ny zavatra tokony analysena zany dia ny fihetsika Ramatoa Lalatiana Rakotondrasafy amin'ireny zavatra miseho public ireny. Tena isika malagasy mieritreritra hoe tena petram-bava sy hoe tsy mahay manaja tena ary tsy mahay mitondra tena ary tsy manaja olona
Dia lalatina Rakotondrazafy dia lasa trano daholo tsika menakavy ary vao fitak'izay analyse plutôt premier degré zay tsika fa ny tena marina dia zao. Ny tena marina dia tsy izay mihitsy Solera Rakotoarivelo kakeriny Ambokely ity ngamba ny tianao soratana. Ny tena marina ny ahy zao dia maika be aho 2023 songona tsara mety. Ny tena marina dia zao hoe azo adino fa io gouvernemanta an'Andriamatoa Andry Rajoelina io dia gouvernement tiraillé de partout. Inona ny anton'izay? Ary ny resaka travail sy trafikana influence ao anatin'io gouvernement io no tena komba ao fa tsy hoe ny asa ho an'ny firenena na ho an'ny malagasy ny tena ady ao anatin'io gouvernement io. Ny tena ady ao dia azo adino hoe misy ao hoe olona Andriamatoa Ravatomanga, premier ministre ohatra, tsy fantatra koa mety ministre ny intérieur, ministre ny finance ohatran'izany. Misy ao ny olona Andriamatoa Andry Rajoelina manokana anazy, ministre ny polisy, ny gendarmerie sy ny karazany. Dia misy ao olona Andriamatoa Ajo ny tena manokana amin'ny aménagement sy ny travaux publics. Dia misy ao olona Andriamatoa Lalatina fotsiny zao Rakotondrazafy, ohatra hoe ny Mine angamba ny anazy raha tsy diso aho. Dia samy manana ny personnalité mi-influencer azy daholo ireo ministre ireo hanika tirailler vers intérêt personnel na plutôt ego na leadership, leader politique, le olona représentant na tompon'andraikitra amina département ministériel tsirairay aby. Nga idirantsika moa ka nga tsay rehefa avy eo amin'ny maha-PM fanontao azy fa noho izay le hoe resaka influence izay dia tsy maintsy par tous les moyens, zany hoe efa fantatry Ramatoa Lalatina ny zavatra ho ataony amin'ny ora isehoany publiquement io hoe eto ny hinanako an'ireto what dia raiko tsara amin'ny vahoaka malagasy fa c'est moi qui suis la maître. La maître moa fiteny zany na le maître à bord, ndao atao hoe le maître à bord amin'ity le efa fiteny koa maky la directeur amin'izao fotoana izao ka mety hoe la maîtresse à bord. C'est moi qui suis le maître à bord ohatran'izay. Zay ny tena tiany Lalatina démontrena tamin'iny occasion iray mipalaka iny satria tadidio fa ny afera business tena rarakompana ao anatin'ny gouvernement io ary tsy mindray zaonina afa-tsy zay sauf ny vitsivitsy tsy mindray zaonina afa-tsy zay ny olona takan'ny Lalatina sy rina moa tsy anaty gouvernement fa ry amin'ny superstructure any amin'ny présidence fanaizana zany misy kombahana trafika d'influence ary pour Lalatina Rakotondrazafy c'était une occasion de montrer pas aux Malgaches mais plutôt à ceux qui auront le souhait de rencontrer le président pour une opportunité quelconque. C'était une occasion pour démontrer, pour montrer hoe za nienjana amin'ny tanàna dia tsy kopy isika menakavy hoe any anie tandremo fa tena hoe hainy tsara mihitsy ny nanarona an'ilay izy ao anatin'le fihetsika fesakin'ny teny za moa tsy nieny fa nareo ihany ny tantara amiko dia mieno anao mino fa tsy mandangy amiko nareo fa le sariny ny andry ohatran'ny zazakely iny fampisehoana izy
fampisehoana iny fa izy no miguide ny machine sy ny TGV ary ny locomotive eo am-pelatanany guidon sy ny accélérateur na ny décélérateur zany hoe ny frein. Fa isika variana ato amin'le analyse le fijery mamaika fotsiny hoe mba ratsy tetra kalakely iny tsy mahalala fomba kalakely iny samy tsy miraporte zany. Fa amin'ny lalatina zavatra tena miraporte tena ngeda be ary goavana be de hoe izy maître ary mety possible mihitsy hoe maître penseur any Andry Rajoelina. Jereo tsara aleo ngamba ny Andriamatoa Filoha valiko izay fanontaniana izay de lasa tantaranareo fa zao tsy mino an'ireny satria amiko reny non événement dia lasa izy hoy nareo no lasa mifandramatra na mifamaly fanontaniana maromaro amin'ny Andriamatoa Gasikara nefa ny zavatra andrasan'ny vahoaka ny fasafasin'ny Gasikara sy Andry Rajoelina. Fa izao koa nefa ny zavatra tsy fantatrareo koa de zao prévu ao anatin'le adin'le communication hoe lalatina ny Rolandry dia temporiser ny Gasikara ka elana amin'le hoe mise en confrontation na hoe mifamaly frontal de manière frontale amin'ny Gasikara satria mety betsaka ny fanontaniany Gasikara enjakenjanao de tonga dia raisindry automatika ny ino izy teo famalina ny fanontaniana fa za sinanina amin'ny maha-président fotsiny ao anatina stratégie de communication daholo zany ary tsika tsy voaterina hitan'ny mifanarahany zareo tany sy ny zavatra mitranga tany fa possible ary tena fort possible zao hoe ny fanontaniana les questions qui fâchent satria ngia Andry Rajoelina de tena te ampiseho hoe hiala tamin'le catastrophe tamin'le farany iny izy le tamin'ny araka tamin'le vehivavy le ohatrany tsy de manjary iny ny tarehany na le fihetsiny plutôt fa tsy fitsarana tarehan'olona koa moa tokony ataona amin'izany fa le fihetsiny sy le lokony dia ary le fomba fitondrany an'le adevitra amin'le solelakisma zany na dedakisma dia miala tamin'iny Andry Rajoelina dia fitahany tany amin'le stratégie de comme tsika menakavy hoe raha vao question qui fâche et c'est toi la latine qui répond. C'est une aubaine pour la latine pour montrer aux autres et au monde que c'est elle qui pense et qui réfléchit et même qui répond à la place du président. Certes, hoe porte-parole izy araky ny vazovazo nataoko tamin'le olona hoe porte-parole izy fa tsy hoe parole porteuse na porté no ataony parole rapporté no ataony fa nampalahelo zany zavatra mitrango zany fa tsy izay no tena ataony fa tena tanjony zany fa enoy arariva. C'est une aubaine, une occasion en or pour la latine de montrer aux autres, surtout ses concurrents, ses collègues au sein du gouvernement, attention, le président m'écoute, attention, le président exécute mes instructions, attention, le président accepte et met en place, exécute les orientations que moi je donne. Dernier avertissement ho an'le collègues, surtout anatin'ny gouvernement, azonareo an-tsaina ve fa io gouvernement io ne misy fifaninanana ratsy ao e, ary misy fifosana ratsy anie ao e, tena hoe ohatra zao misy zavatra tsy mety ataony rinany amin'izay ataony any de any amin'ny la gazety no mipotra le izy. La gazette de la grande île zany misy zavatra tsy mety ataony lalatina any ambadika any de any amin'ny la gazette de la grande île le izy mipotra zany hoe la gazette de la grande île koa moa ato amin'le papote mety aminy zany satria izy miasa ho an'ny Mamiraavatomanga zany hoe jereo fotsiny sahala la gazette de la grande île ve manaratsy amin'ny Mamiraavatomanga tsy ahita an'izany nareo. Sahala la gazette de la grande île ve ny anaratsy an'ny Ajo
tsy ahitan'izany nareo. Sa la gazette de la grande île ve no hiditra amin'ny zavatra hoe pataloha tery amin'ny resaka mamy Ravatomanky, tsy hanao an'izany izy. Fa Andry Rajoelina ataony satria ny miara-miasa aminy, miara-misaka aminy, miaraka misakafo aminy, pratiquement tous les midis. Rehefa tsy miaraka amin'ny Andry Rajoelina Andriamatoa Ravatomanka dia ao amin'ny miaraka amin'ny Andriamatoa Lola Rasomaro sy Ngia Frank be ao amin'ny ino ty le restaurant d'Ala, restaurant de Osiraka, adiniko moa ny anarany, le bon peu importe, fa izay le zavatra mitako zany hoe mifanenjika eo zareo zany, ny ato amin'ny ilany migrignoter hoe apedio reo miady reo, miady Lalatina sy Rina ary tena combat be mihitsy, mifandrotobolina ma sisany tsy ataondreo, dia izay zavatra hoe transposé ao anatina gouvernement. Dia ao koa misy resaka hoe ny secrétaire général Minary zay malala fa ianona neka sakafo ny anona taloha dia miezaky ny anao vengeance nefa ny adala taty aoriana vao niaraka tamin'ny Lalatina. Matsiravina le Rosiny tavatra matsiravina be tena Sodome et Gomorre no ao anatin'ny gouvernement. Zavatra ohatran'izany hoe resaka tantarana fitombena ny anona no hoanin'ny anona ny kitihan'ny anona dia malahelo ny anona satria ny anona lasa vadin'ny anona. Dia tantara efa tany aloha tany anana tany no voaka ny anona dia mipotra ry amin'ny gazeteria avy eo dia i anona koa manao an'izao dia le tovovavy any amin'ny présidence anay koa ino izy teo jalouse amin'le hoe ity kialavavy ity be diplôme be dia ity be diplôme ity koa tsy mataty kritikena dia petahany koa le fanosonosona satria samy resaka communication ny azo mindavava. So koa rehefa fanontaniana vomana ireny efa enjana amin'ny communication ry Rajoelina sy Lalatina. Nareo tsy dia mino hoe tena izy ireny hevitra manokana. Oui, possible zany herzou fa ny tena bazina dia vomana hoe les questions qui fâchent, les questions gênantes dia Lalatina no mandray azy fa tsy Andry Rajoelina. Dia samy nahitsika dia ary tsika ny Andry Duelina nanantena hoe izy Duelina miaingo eo satria hoe akory moa izy teo Ngia Gasikara niakatra amin'ny Kanja dia tsy nahita an'le tena on était loin de notre attente zany ary pratiquement i Ngia Andry Rajoelina dia isaky miseho vahoaka dia midecevoir atsika menaka afoana. Zay zavatra mitranga. Vao midecevoir atsika izy satria ny tena marina koa ny tsara raha antsika satria maivana be le force an'le mpanohatra ao an-toerany. Maivana be le izy à la limite ary ny zavatra orientation tenenin'ny Ngia Fleury Rakotomalala na ny conseil. Zaho tsy afeniko anareo fa tsy vitako le manao kritika fotsiny manao plutôt observation ka rehefa manao observation dia jerainao le zavatra mitranga de manière impartiale ary manome solution koa ianao de manière impartiale satria ny any vahoaka ny zava-dehibe fa tsy ny kritika anareo mpanohatra hoe jereo fa manoro azy Ngia Fleury Rakotomalala dia ito koa fa tanterahana dia lasa ny dedadedaka dia isehoseho fa hoe manaiky ny zavatra teneniko Andriamatoa Andry Rajoelina. Tsy izay le izy fa ny mahafaly ahy dia zao mahazo ny zavatra tokony ho azo ny vahoaka amin'ny zavatra tena hoe ny fanandrifan'ny vahoaka taka nyton'le afera natany any Tamatave tony tena mba miangavy an-tanandroa mihitsy hoe réagissez très vite parce que il y va de la liberté de chacun de ses propriétaires de ces terrains à Tamatave. Zay zany ny anton'ireny fihetsika Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy reny, fihetsika vidiana vola lafo reny, ary raha ohatra ianao zany te hiaona amin'ny filoham-pirenena dia midika amin'izao fotoana izao fa vous passez par Lalatina de la porte vous sera grande ouverte. Mais je sais que là-bas, avec Lalatina Rakotondrazafy, c'est pas gratuit. C'est payant. Et je ne sais pas à combien l'entrée sera estimée.
Dawar, Angelina. Gab. Zamter sorana yo mumsumu, am sorana tisia falina. Chekrana ngino chekrana azono yunyan kun Angelina. Zamter sorana yo kun karamusumo, tis afalina. Chekrana ngin chekrana azono yunyan kun mana Angelina. Kotu kun sakano komisra champion no yo kun ma. Ko champion no kutwangi tukwa kwa mino sana dwatananga. Sakano komisra champion no yo kun mama. Ko champion no kutwangi tukwa kwa mino sana dwatananga. But it's about me for the asal to me that money. Ooh, Kebelungu batapedanga no karambo patuja, baby. But it's about me to concern, yeah, baby. Satutan man, batapedanga now thousand. Never no balati danga jange, bange. Angelina, I just say Angelina. Never no balati danga jange, bange. Angelina, I just say Angelina. Yeah, as a man I think from Tagaragaza. As a man I think from Tagaragaza. For I know Tarapagaza, the Galatisra. Yeah, as a man I think from Tagaragaza. Sapkeza Tisra, Bola Tagabuta, never eat a crop to you, Saaragaza. Ora Rectina, Piapataza, and cigarette of family, wa, that's for the chapter from Saritaka. Ora Rectina, Piapataza, and cigarette of family, wa, receive me to Carafasi Matata. Walikile, Billy Mendico, Amina, Titabaco, Amina, never eat a passport, Wazanaye, Billy Mendico, Amina, Papa Sextile, no Takamina, Laita Pomno, Sarakana, Never no Balasina, Jange, Bange, Angelina, I just say Angelina. Never no Balasina, Jange, Bange, Angelina, I just say Angelina. Zeki Matonga, so beautiful. Zek Matonga Zampa, Safke Zambo Jagada, and Safke Zabe, Yala Zambola Tistra. Zek Matonga Zazo, Beautigo, Matonga Zampa, Safke Zambo Titadi, Ayanga Baby Yala Zambo Jagada, and Never Number Latina Jange, Bange, Angelina, I just say Angelina. Never Number Latina Jange, Bange. Angelina, I just say Angelina. Never no balatina bange. Angelina, I just say Angelina. Never no balatina bange. Angelina, I just say Angelina. And production. Ja, minister Miranda Matmaxa Batikune. C'est un nom de Matmaxa. Ny resaka manaraka dia ny IPM fantôme araka nilazaiko teo hoe manana ny influence daholo ireo rehetrarehetra ireo anatin'io gouvernement io ary samy manana mibaiko azy. Ny zavatra hita dia rehefa misy sekosina ohatra hoe misy coup enjakenjana tonga dia any amin'ilay filoham-pirenena foana no mekapoka ilay izy ary ilay filoham-pirenena koa moa noho ny adalany il est trop présent. Il est présent partout, il peut être médecin, pharmacien, historien, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, ministre de la Police. Il est expert partout, c'est ça le problème du président en question. Mais encore faut-il là où il va, il n'arrête pas de commettre des erreurs et des erreurs fatales.
pour les malgaches. Ohatra fotsiny zao ny resaka médecine ity, ny resaka santé, dia mitondra mirindrina mihitsy ny malagasy amin'izao fotoana izao satria tia le CV plus natenena dépassen'ny ED1 ary tia vaccine natenena tamin'le CV plus na suppositoire na ny gélule efa lasa mivadika vaccine avy amin'ny Covax amin'izao fotoana izao ary mbola tara ny fahatongavana. Ny endray sortissant frantsay zao dia efa nampiantso ny ambassade efa ho avy fa ny consulat plutôt manondrata anarana dia manao daholo sy misoratra anarana ny teratany frantsay izay mipetraka ny Madagasikara ka mampilaza anareo aho zany izay teratany frantsay maro ny malagasy teratany frantsay mba hisoratra anarana eny amin'ny eny amin'ny ambassade na eny amin'ny consulat anaovana vaccine. Mazava ho azy fa ny lehibehibe no priorité fa na iza anaty izany misorata ihany anarana aloha mba azahoanareo ny avantage manao vaccine fa tsy andra ny andro rahateo. PM fantôme fanadihadinany aho ary engany mba ho diso aho satria ny tena tsy afenina fa taizana antitra ao anatin'izany atao hoe politika izany. Tadidiko ny tenin'ny professeur Albert Zafy hoe ny tena manahirana indrindra ozy ny manala olona voafatotry ny vola ao anatin'ny fitondrana ozy. Samy hafa ozy izy ny manala filoham-pirenena voafatotry ny vola sy manala filoham-pirenena voafatotry ny politika. Eny fa na dia politika tsy fitiavana tanindrazana raha ozy izy satria misy zany. Fa indrindra moa fa politika fitiavana tanindrazana ozy izy. L'argent prendra toujours le dessus ozy izy. Ka izao ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao tena vola daholo araky ny fanazavana ny entiko teo aloha teo hoe business. Tena matoky tanteraka ny fidélité an'Andriamatoa Ravatomanga i Andry Rajoelina. Tsisy maharatsy an'izay satria rehefa tonga ny fotoana hoe samy no voakapoky ny marteau izy eo ambonin'ny enclume dia samy mihinana tady kirarony eo izy mitsamo. Fa ny zavatra tsy fantatr'Andriamatoa Andry Rajoelina dia izao: ny mondon'ny vola tsisy pardon, tsisy excuse. Soit tu t'écartes, soit tu coules. Ny mondon'ny politika no misy hoe azafady tompoko fa nanao ny tsy mety aho dia pardonné anao. Fa ny mondon'ny vola, il n'y a point de pardon ou d'excuse qui tient. Non. Ny fahitako an'io zavatra mitranga io dia izao: préserver l'Andriamatoa Mamy Ravatomanga parce que c'est lui qui tire les ficelles. Force est de le reconnaître. Il tire les ficelles sur Andry Rajoelina, sur le Premier ministre, sur le ministre de la Défense, sur l'ensemble du gouvernement. Fa ireto présidentiable ny teneniko aminao hoe Ntsay, Niajo Andrianenarivelo, Andry Rajoelina, pourquoi pas le ministre de l'Intérieur aussi, il ne va pas refuser si on le mettrait sur les rails. Fa ny tena flagrant dia tsy ho hitanao mihitsy any amin'izany atao hoe critique an'izany atao hoe la gazette zany ny premier ministre singa
ny ajo André Anaina Arivelo. Mazava ho azy fa misy anga Anaina Andretsitoaina koa ary amin'ny commune. Zany hoe raha atao zany ny analizy amin'izao fotoan'izao ary zay mihitsy no mahatonga anahy teny hoe zany Ravalomanana zany tsy possible mihitsy tafaverina ny fitondrana satria après Ravalomanana et c'est là où le gars il est vraiment maladroit, c'est pas un stratège, il a qui derrière? Aloha mahita hoe izy zany tokony pousser Ravalomanana la place-ny ary mety possible haharesy fa tsy hanoro satria le vahoaka koa mety mba hangataka amiko hoe iza ny olona alefeo Monsieur Fleury anoriana any tsy hiteny any amin'ny cas Ravalomanana amin'izay côté zay zany politika kely fa ny hitako ny zavatra mitranga dia zao aty amin'ny côté any Andry na mijanona tsy manao ary Andry manao stratégie Poutine amin'ny 2023 zany hoe mametraka olona eo izy ho président saro-bakon'olon-dralahy fotsiny io dia izy ihany no PM dia afaka amin'se représenter indray izy amin'ny 2030 2028 dia manana mandat anankiroa mananay an'izany mihitsy aho hoe ndao rangahy mihena tsy haindray filoha miaraka amin'ny fanarahana ary vitan-dralahy zany ary tena possible zany vitan-dralahy satria mamaivay be le resaka fitakininy any amin'ny faritra hoe mba iza ny olona amin'ny faritra ho filoham-pirenena manaraka eto ireto bandy reto hienjana be ny famakiany teny amin'ny resaka communication sy ny stratégie ianao mbola variana manosinosika Andravalo ay efa zavatra hafa le zavatra fandehany Ndrevy Ravalo efa tsy dia tafatsony eto Antananarivo nefa any amin'ny faritra hifidy an-tsay en bloc dia lany fotoana amin'ny tolona Ravalo fotsiny ianao le PM fantôme efa mikarakara tsy voakritika tsy voateny hitanao ary amin'ny gazety ery zany hoe izy zany gobina fotsiny eo mikarakara image miandry ny fotoana hoe déclenché ianao ohatran'ireny le mpiasan'ny Hermade le steward na hôtesy ireny hoe ianao tsy miasa amin'ny larobia lakamisy zoma fa na izany na zany mimako manay ihany ianao sao dia mety ho lasa tonga ny talata atoandro voaray ny message hoe déclenché ianao rapitsy mercredi dia parapari ohatran'izay koa ny ngiatsay tsisy mihitsy parametre ahafahana miteny fa ngiatsay dia tsy mety ho candidat an-dralahy reto amin'ny 2023 possible mihitsy hoe ngiatsay no candidat an-dralahy amin'ny 2023 dia Iandry Rajoelina amin'ny premier ministre mahalasa saina ane ilay zavatra mitranga mahatonga na misarika ny saitsika menakavy amin'izany oui marionnette mihitsy le tsay fa mila président marionnette ry zalahy amin'izay fa nga misy fifidianana atokisan'izany ao Madagasikara tsisy fifidianana atokisana ao Madagasikara raha matoy Edimeranay fa rehefa fenon'ny tsay eo Analamahitsy eo Tsonjombe fenon'ny tsay ny any Tamatavy sy any Tomasina Antsirabe Fianaratsoa dia ny dikan'izay lany tsay satria eo am-pelantanandralahy ny mécanisme mampandany olona eo am-pelantanandralahy ny ACC eo am-pelantanandralahy ny tafika ka inona ny azonao atao tsy misy afa-tsy ny hoe manao révolution araka ny tenin'ny Fleury hoe andao sahia zay le izy azonao an-tsaina ve zany hoe le PM misy problème mitranga amin'le firenena
ohatrany tseninao izy ary ohatrany tsy hitanao mihitsy a. Ry zalahy efa manomana stratégie hafa satria ny penseur any Andriamatoa Andry Rajoelina dia Mamy Ravatomanga. Akoatrany Lalatina zany. Ka ry Lalatina ve anaiky hoe Ntsay no candidat dia Andry PM Rajoelina dia mandritra ny fotoana eo dia lasa indray tonga amin'ny 2030 2028 dia verina iandry amin'izay ny candidat. Zany hoe minimum zany 5 taona zany zalahy io 20 amerina amin'ny exploit andratsiraka satria isika menakavy tsy mahatsapa ary tsy mahay mi-anticiper an'ilay zavatra mitranga. Izay no fanaovana politika ary izay koa ny antony isiny toy ny fandaharany tony anazavana antsika rehetra hoe izao no zavatra mitranga ao ry zalahy. Raha fantatry ry zalahy reo tsara fa raha Andry Rajoelina no mbola contre amin'ny Ravalo amin'ny 2023 dia mbola satria efa fantany hoe i Ravalo no naresy tamin'ny farany teo fa efa halatra be vava, dika zany tsy maintsy hiova stratégie izy ao amin'io film io dia fort possible hoe izany Ntsay zany no arosony eo. Na izany na tsy zany nefany raha ohatra hoe tsy organiser izy na hoe tsy eritreretina izy dia zavatra tsy azony Andry Rajoelina negligena fa iny Ntsayko dia possible mety ho candidat ny tenany amin'izay oro zay dia mizara zany ny vatany Andry Rajoelina any amin'ny premier tour dia possible zay mety ho concurrent na raha misy koa ny bloc aty amin'ny opposition ohatrany nataony Andry Rajoelina tamin'ny Armada. Ka zavatra hita aloha aty amin'ny opposition amin'izao fotoana izao dia tsisy mety mifanaraka amin'izany hoe i Ravalomanana irery na i Ravalomanana no candidat solon-tenan'ny opposition. Tsy tafy zany aty amin'ny opposition. Dikan'izay dia zao raha izay karatra rehetrarehetra miseho zay dia ho vitan'ny Andry Rajoelina ny mandahany ilay PM mpirina fotsiny ao anatiny ao fantôme ny opposition koa azo lazaina hoe fantôme satria ny opposition mbola tsy mifandamina ary tsy mifanaiky amin'izany hoe raha za aloha tsy opposition za satria za tsy manana candidat tsy manana eritreritra hoe hirotsaka amin'izany kio. Dikan'izany fa raha izaho manokana ny hoe Ravalomanana no candidat aroso eo iraisan'ny opposition raha iraisanao a fa tsy hoe zavatra synthétique ohatrany atao amin'ny RMDM io. Ny RMDM dia tsy mireprésenter ny opposition dans l'ensemble fa infime partie amin'ny opposition ny anatin'ny RMDM. Ny tiako tenenina amin'izany dia zao raha hieritreritra isika menakavy hoe d'autant plus efa manomboka mandeha ny Andry Rajoelina ny Ravalomanana dia tena tsy maintsy mieritreritra amin'izay zalahy hoe hiady sa naina sa Ntsay. Tsy maintsy mieritreritra an'izay izy. Ary ireo olona ireo koa nefa tsy maintsy mieritreritra an'izay hoe za koa ne mety manana potentialité. Zany hoe possible zany izy efatra mitsamo ireo candidat daholo miaraka amin'ny Ravalo. Tsy adino koa fa tsy maintsy mbola hieritreritra ao anatin'izany schéma zany Andriamatoa Pasteur Mayol. Anisan'ny grand koa ireny. Ery Rajonary Mampianina tsy négligeable ihany koa satria efa manomboka mitady azy koa ny vahoaka any amin'ny sehatra ambany any amin'izao fotoana izao hoe tsy aleo ve le filoha nopaina teo nefa navita zavatra ity na hopaina raha ny fahazato sy arivo tsisy ninona vitany akory tsika menakavy izay sy teny. Fa misy zany ny rivotra zany amin'izao fotoana izao fa misy rivotra mitady zao hoe ato misy koa le rivotra vaovao mitady hoe mitady olona vaovao fotsiny izao. Zay zavatra izay zany raha tena akambana sy aravina anankiray dia zao Roland Ratsiraka koa fa raha aravina mitambatra anankiray zay dia hoe mbola manana olona maromaro ekipa amin'ny fitondrana mahafehy fa tsy hoe mahavita mahafehy ny politika ao Madagasikara.
fa ny opposition ohatrany vola kakafitra fotsiny resaby ambony latabatra ozy nga Alain André Miseza zay fidividio ny zavatra teneninao izy fa raha zavatra tsy ho vitanao aza tabatabain'androany tia nitenenina tamin'iny mako le hoe tsy anaiky trony zay manomboka androany ka na tsy anaiky trony ary ianao ny olona tsy manaiky miaramidina aminao eny an-dalambe ozy izy nga Alain André Miseza ko inona no afaka tsy manaiky eo anao mitabataba eo fa tsy havita inona le izy hoe trony zao dia misy manoratra hoe aloha raha John Toanana manao bloky anankiray anaiky an'izany ve raha Valomanana tsy mino tsy mino an'izany sarotra be andra Valomanana zany hoe asa nga dia tena hoe niova tokoa nga izy na hoe misy fanarahana goavana fa ny zavatra inoko dia zao raha manana olona goavana toanana ngara Valomanana dia possible hoe mivadika le fandehan'ny raharaha kanefa ny raha ny fitiavan-tenan'ny Valomanana sarotra ny iny hoe tsisy tenany ihany nandeha ho avy eo nandeha hilatsaka eo zay zavatra anankiray zany momba ny PM fantôme iny PM fantôme izay mety hipotra rapitso amin'ny ora tsy ampoizina fa raha ohatra tsy manana ny eritreritra an'izany ianao Andriamatoa Andry Rajoelina dia mananatra anao hoe asoro aingana io PM io asoro ihany koa io azo io satria ho adversaire-anao reo rapitso to sahirana ianao amin'izay olo zay fa rehefa tsy ianao moa ianao akonga dia mivaky loha aminao loatra fa ataovy izay revinao ataovy amin'izay mahafinaritra anao fa anao io fatsy anahy dia anefa hira anankiray ho an'le namana ny akamany Antsy satria palely le zavatra mitranga ny Antsy hoe angalarin'ny dralahy ny omby n'olona angalarin'ny dralahy ny fananana tena mijaly le vahoaka malagasy raha andro say général Bomba Fazadivariana business la hoahoana alefako La nature est essentielle. Et si nous la retrouvions là où nous passons un tiers de notre vie? Kipli rend vos nuits plus saines et confortables grâce à son matelas naturel. Kipli, dormez en pleine nature. Anao mivolana tsara na mazava nefa anao misomalavola ny tany maizy iny maratsy anao korany amin'izay tsy efa misy olona nanangano koa korana tsara taonao za io ampafampangina-draza nefa anao makadala za intsy Rani kulanginao jiaby vefa tegna izy maso vosaikegna farako atandremako Ramesy nataonao za everoko tegna izy maso vosaikegna farako atandremana Ni fatiako nanangalana satria zatia Se vitako mizarazara fitrako na moloa fany Ni fatianako nampirafy satria zatia Se vitako mizara toto amoloa fany Mangaza maso anao akaiky za io tsotsi hainao Nataonao jiaby hoe safidy zazale
cinéma rojo. Mara Renotier. Stavo fumando tarde, se non è emoziata. Amare emoziata al cinema no, non è notte ambiente. Sabe sulla nada, abbandoniamo il sanando. California lingua tise, suona camarade. Quero manguinho, misaza maswarek, quero e mismasulado, zaintina é. Puta de uraço, coxão na casinha. Stavo fumando tarde, se non è emoziata. Amare emoziata al cinema no, non è notte ambiente. Sabe sulla nada, abbandoniamo il sanando. California lingua tise, suona camarade. Mazava tsara izy oyeko azarenga zavade izy koa misy raha tsy mety ataoko azonao nany zavady koe nefa zinkazakanapo oyeko azarenga zavady ko satsy ave agnampalare alere masije 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 Olha pagadia pra tudo. Olha pagadia pra tudo. Agora arruma tão pra tudo, ué. Agora arruma tão pra tudo, ué. Olha pagadia pra pude. Olha pagadia pra pude. Ali, ué. Agora vou se pular, né? Agora vou se pular. Espera, deixa Nicoleta no, Nicoleta no, Nicoleta no, Nicoleta no, Nicoleta no, Nicoleta Stavo fumando tarde, se non è emoziata. Amare emoziata al cinema no, non è notte ambiente. Sabe sulla nada, abbandoniamo il sanando. California lingua tise, suona camarade. Stavo fumando tarde, se non è emoziata. Amare emoziata al cinema no, non è notte ambiente. Sabe sulla nada, abbandoniamo il sanando. California lingua tise, suona camarade. Pour dire whisky écossais au goût unique et à l'assemblage parfaitement équilibré, vieilli en fût de chêne. Le Bon. Hita amin'ny resaka volamena isika menakavy. Ity zavatra ity dia efa nanikona atao ohatran'ny tatasika na ohatran'ny hoe fitarihana ara-tsaina sy ny zavatra tokony ilazaina zany. Ny amin'ny fahasahiranan'ny malagasy aloha dia
ny zavatra tokony ataon'ny fanjakana dia vola omena tompoko. Ny malagasy mahalala ny hoe zao no tsy ananany ary zao mety aminy satria ny olana dia zao rehefa tratran'ity coronavirus ity ianao na panjaka be toy ny inona raha dia tsy mahazoto homana mihitsy ary na nidiran'ny sakafo anatin'izany vavononao zany raha dia tsy ho possible mihitsy ka izay no nanaovako amin'ileo hoe vola omena. Fa tsy izay ny thème-ntsika androany fa resaka volamena Afrique du Sud no resakitsika. Nandeha ny fitsarana androany ary araky ny fanadihadiana lalina hoy ny fitsarana dia tsy lasena zany na hoe tsy nekena ny demande de libération sous caution an'ireto ino ty teo anisy tenon-dralahy mianaka tany Afrika Atsimo. Après ny fandinihana lalina hoy ilay ramatoa juge. Zay zany le fitsarana fa ary ny momba ny extradition dia amin'ny 19 mai indray no satria nenona tao zany ny resaka plaidoirie amin'ny avocat tsirairay zany na parti civile na ny parti miaro anazy telo lahy dia amin'ny 19 ny valin'io nefa na izany hatrany 19 mai zany izany atao hoe extradition zany n'aiza n'aiza firenena isian'izany procédure ny extradition zany dia mbola lavitra be satria mbola miditra ao anatin'izany koa ny resaka droit de l'homme surtout takan'ny hoe pays anglo-saxon zany tena sarotiny amin'izany ka izay zany no momba an'iny. Fa ny zavatra miseho manodidina n'io resaka volamena io no ifampiresahantsika androany hoe inona no nahatonga an'izay hoe voatery na hoe namoaka didy fampiantonana ny libération sous caution ny fitondrana na ny fitsarana sud-africaine. Ny eno sy ny sion-dresaka ary marina fa tsy eo sy sion-dresaka fotsiny dia mampiasa pression diplomatique amin'ity raharaha ity dans le cadre ny SADC ny fitondram-panjakana malagasy. Inona no dikan'izay zavatra izay? Ny dikan'izay zavatra izay dia midika zavatra anankiroa. Ny voalohany dia hoe tokony ho fantatry ny fitondram-panjakana malagasy aloha fa tsy takany ny aty Madagasikara na hoe takany ny any Madagasikara ny fitsarana any Afrique du Sud. Nefa na izany na tsy izany, eto indray ny fitsarana faharoa, tsy maintsy misy ihany mpitsara na procureur mieritreritra ny toerana ambonimbony ka rehefa voantso any ambonimbony any fivoriana any ambonimbony any dia tsy maintsy manaraka ny lafiny mapetipety ny toerany amin'ny maha-olombelona ny olombelona. Izay ny zavatra miseho fa maninona ny hoe pression diplomatique satria araky ny teniko zavatra nyteneniko taminareo dia misy rebondissement io affaire io ary mbola tsy manana droit aloha ilaza an'izany amin'izao fotoana izao fa ny andro androany dia mbola tsy voaresaka ilay izy fa hiandry angambany ny amin'ny 19 ka rehefa mivoaka public eo ilay izy dia izay aho vao manana droit hiteny hoe izao ny zavatra mitranga. Fa efa mampiomana anareo sary
fa misy fisolokiana goavana eritrereto ny fitondram-panjakana atao amin'ny averiko. Misy fisolokiana goavana eritrereto ny fitondram-panjakana atao amin'io aferana volamena. Arao ny ndao sahy amin'io resaka io raha tianao ny afantatra ny pitsipitsiny. Ny zavatra tokony ho fantatrao dia izao: sambina hiditsika ary sambina heno fa nisy volamena amataony ny exportena nanomboka 2019 fa tonga teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina. Izy tena no niteny an'io fa tsy olon-kafa akory. Juska hatramintsika miteny zao mbola tsy nahentsika hoe nosamborina rahanina satria efa dépassé le 2020 amin'le rapatriement an'le vola. Nosamborina rahanina satria tsy rapatrie ny vola. Nosamborina izatsy satria tsy rapatrie ny vola. Aza adino fa nikabariny Andriamatoa Andry Rajoelina dia efa 2021 tompoko fa tsy 2020. Ary ireo olona nomena vola nanao an'izany opération d'exportation. Là où il n'y avait pas de rapatriement d'argent, de devise, izany dia nomena heritaona ireo olona ireo, zany hoe 2019 à 2020. Izay no bazin'ny fanadihadiana ao aoriana kely. Fa dia efa jereo zany hoe jereo le intervention ny Andriamatoa Andry Rajoelina nitedaka iny hoe amina million maromaro de dollars ny vola tsy nody tsy napodiana tao Madagasikara. Izy ary tompoko ny tompona andraikitra amin'izany. Voalohany indrindra tsy maintsy olona manana pouvoir. Manana pouvoir ary manana ny enti-manana amin'izany atao hoe fandefasana tsokosoko na hoe fandefasana amin'ny fomba ofisialy ny volamena izany. Tokony ho fantatritsika menakavy tia avokako ity satria sao sanatria miova. Ary zay koa ny fototra faharoa iangan'ny investigation dia ireto voasambotra tamin'i Madagasikara na ireto piloty. Mampagaga manko dia zao: ireto piloty reto koa dia tokony ho voasambotra tany Afrique du Sud. Fa matoa tsy voasambotra tany Decline. Ireto mpiasa amin'ny faditseranana, gendarme, ireto olona voasambotra rehetra ao anatin'ny auditiony dia tsisy miteny na iray aza hoe nahita volamena. Ary misy amin'ireo voasambotra ireo anankitelo hiara-ny fampijaliana mafy tany amin'ny volana janoary, febroary, martsa ary niditra hôpitaly mihitsy fa saingy maty mba hanova ny déclaration izay nataony. Tsy mbola manana droit hiteny ny détail mihoatra an'izay fa alao angina aloha manjary mivioler ny secret amin'ny procédure eto sy ny enquête eto ka manjary manahirana. Fa ametraka veloma ho antsika menakavy mandram-peona samby io tahin'Andriamanitra daholo. Asiantsika revy hoahoa kely farany dia samy mifanao veloma tompoko. Mandram-peona daholo.
mizanao io. Anao tsara, soriranao io tsara, fagnevanao io. Misy miteny hoe ary mba anaovana sondage d'actualité kely ihany koa Monsieur Fleury entre Miandry Ravalo Akbarali amin'ny élection présidentielle 2023. Tsy hanao an'izany Eris fa manjary zany na hieritretra zany hoe Akbarali candidat zany raha dia fa tsy possible zany. Mandrapiona. Tiako hoe mizanao io. Anao tsara, soriranao io tsara, fagnevanao io tsara fagnamboaragna na heravegny anao. Ale la tuwezeti mara ifunenga chini mara mana yinga no fenani. Azala anao tiara namba mtava lokun rafta vanoratia azala Wash. Sase wa wasa. Ines no ya kwazen fuka zesi madel. Yeah, oh yeah.
biafara koa ale zahay tsy mambozovorondrona sakarakony lavalava safianao de miteny Facebook kokakoka fo asmane andesinao iamazety ivolana baka mitenena boka asmane Robo amin'ny alakamisy ariva indray ny fotoanantsika araky ny lazaiko aminareo hoe amin'ny valo sy fefany tia Frantsa dia amin'ny sivy sy fefany any Madagasikara noho ny fiangaviana nataony ireto rahalahy silamo kanefa ny zavatra fantatra dia mihidy zareo zao ho azavaiko amintsika indray ny dikan'izay hoe le mihidy zay zareo mandritry ny 10 andro satria sady ao anatin'ny Ramadany izy no manao izay fihetsika izay. Misaotra antsika menakavy manam-peona mirary fahasalamana ho an'ilay zokibe tsy salama. Ajanony aloha ny sakafo be menaka zoky any. Ajanony koa aloha ny sakafo mavesabesatra. Misy tro rano foana matimaty fa ny rano ny tena satria ity raha zoky be ity efa vita vaksiny rapelina faharoa. Avare, manam-peona, Tenandriamanitra daholo.